Sika fotoana rehetra avofany amin'ny lanitra ny taninao dia teneny Jesosy hoe tompo herinandro vaovao anomananao zava-baovao eo amin'ny fiainako indray ty herinandro ty nomenao alatsinainy mbola tsy hitako ahako fa voasambany androany toy ny taona vaovao toy ny volana vaovao ny andro anankiray tsy miverina ihany koa androany ilay andro anankiray anararotako ny fiainako eo atongotrao iainoko anao andrenesako anao ifandraisako amin'ny fahamarinanao mitenena amiko androany Andriamanitra milanao mihoatra noho ny filako ny zavatrafa rehetra mapety an'ity fiainako eto tany ity Andriamanitra ny ananako antoko androany maraina fa iompo-po iompo-panahy iompo-piainana aminao indray mitenena Jesosy ampahafantaro zava-miafina ampahafantaro andreo arena tsy hita rehetra amin'ny sarobidy zay rakety ny teninao fa ho raketiko atao poko ny teninao mba tsy handiso ny alehako rehetra na ny fisainako na ny fiteniko na ny fitondrako ny tenako sy ny momba manontolo Andriamanitra mila an'izany fanotsiny zany mila an'izany fanairana zany mba tsy hahavery ahy eny an-dalana fotoana zao tena hiatrehana anao ary marina mihitsy ny fanambarana nampitondrainao mpanomponao teo hoe raha vao olona ny antony dia tsy voatahiry le satria ny olona mety miova fa ianao ny tsy miova mandrakizay Jesosy ianao ny tsy miova mandrakizay za zao vao nijery fitaratra misy fotoana dia mahita hoe tsy nitovy tamin'ny roa taona lasa ntsony mihamandroso amin'ny fahalebiazana ny lokony voliko mihafotsy tsy ny lokony zany ny sasany midika fa misy fiovana arakaraka ny andro sy ny isan'andro fa ianao le tsy miova mandrakizay ianao le tsy miova mandrakizay mampianarana isan'andro anome anao ny mihoatra ny 7 isan-jato eo amin'ny fiainanay mba hatsara ny kalitao amin'ny fanoloran-tenanay zany mihitsy ny lesona indray zao vao raiko androany maraina hoe 7 isan-jato eo amin'ny fiainako dia omeko an'Andriamanitra fa ny 10 isan-jato no anatanterahana an'izay zavatra rehetra no manina nanomanan'Andriamanitra mahatsiaro tokoa Jesosy hoe 30 taona nanomboka ministera ianao nefa 3 taona monja nanaovanao fanompoana ny ampahafolony mila mijoro zay manana fatakarana mametraka mihoatra ny fiomanana noho ny fizarana mitenena indray tompo androany maraina fa mihaino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy amen ataontsika ity tanana mafy be ho an'ny tompo arabaona amin'ny akavisy amin'ny akavaranao dia mitodieka hozy izy ianao hoe tena miarabanao tena arabao mpitiavana izy asitsikitsiky tsara eny amin'ny endrikeo kristianina halleloia feny fitiavana amen mitiava mafy be ho an'Andriamanitra mazotoerana to halleloia toy ny androany iresakitsika mikasika momba ny fiverenan'i Jesosy sekoly fanasitranana manomana ny fiverenany tompo halleluia Jaona 4:10 ny andeniny 7 toko ohatriny voalonkatra ny andeniny 7 hozy Jesosy tamin'ny mpianany aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa akoho ao an-trano ndraiky misy fitoerana maro raha tsy zany dia efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo dia manao izy dia ho avy indray ka handray anareo any amiko koa izay toerako no hitoeranareo koa zao aloha raha misy milaza aminareo fa efa tonga eto an-tany Kristy dia mpandainga izy eto zany tonga dia tokony fantatsika hoe niverenan'i Jesosy eto an-tany dia andray mpino ho any aminy ninninona zany resaka sy filôzofia miodikodina rehetra manohatra an'izay teny zay fa le andeha tamin'izany fotoana zany andao ny mpianany nampana tena mpianana ny fiverenana ary ny programa tsy hoe hiara-onina aminareo fa andray anareo ho any amiko mazava zany fa ny Jesosy Kristy anao dia mbola tsy eto an-tany androany fa ny Jesosy Kristianao amin'ny fotoana iverenana efa nilazay ny programa mialohan'ny fotoana
ny akarany ozy izy hoe aza sy nalahelo fa hiverina ary amin'ny fotoana hiverenako andray anareo a tsangany hoe tanan'ny olona zay tena manantena fiverenan'i Jesosy sy ny fandraisany azy tena minonareo fa ho avy izy hiverina ary andray antsika ho amin'izy mazava io teny io fa Jesosy manambara ny fampakarana ny fiangonana ary zay fampakarany fiangonana zay dia tsy ho ela ozy izy fa ho avy ara-potoana izy ny fahatongavan'i Jesosy dia miseho amin'ny endrika anankiroa voalohany a ny fahatongavan'i Jesosy apakatra amin'ny fiangonana ny rendez-vous eny amin'ny raha ho any lanitra ozy izy ny baiboly ary ny faharoa indray a ny fiverenan'i Jesosy ho amin'ny fitsarana zay hidiny izy ary aneo an'izay endriky ny fitsarana zay eo amin'ny olombelona rehetra amin'io fotoana io na ny nandefina azy aza dia hita azy lefa voalohany io eny amin'ny raha ho any lanitra tsisy ahita azy akoatr'izay olona mino azy fa le faharoa ahita azy na dia zay nandefina azy azy ny Jaona 1:20 sy ny Filipiana 1:7 amin'ny Filipiana 1:7 ny apôstôly Paoly dia miteny Filipiana 1:7 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fanjakantsika dia ny an-danitra ary avy ihany koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy izay anova ny tenany fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araka ny fiasan'ny heriny zay ahaizany ampanaiky ny zavatra rehetra ho azy anova ny tenany fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny io zany le fanovany endrika ny tenantsika hitovy endrika amin'ny voninahiny ny Jaona 1:20 sy ny Filipiana 1:7 dia miresaka amintsika pino sy ny fiangonan'Andriamanitra ato anaty baiboly zany misy fomba hitenenin'Andriamanitra amintsika pino sy zay mino azy hoy Jesosy hoe ho avy a ho anareo ary ny fiverenako ho anareo dia tonga andray anareo ho any amiko ary amin'ny fotoana hiverenako dia hovana ny tenanareo izy izy Paoly hovany tompo ny tenantsika amin'ny alalan'ny fanamasina dia hitafy lay endriky ny voninahiny zany hoe lay endriky ny voninahiny tsy lay endriky ny tena ny talohany nahafatesany fa lay endriky ny tena ny taoriany fitsanganany io lay endriky ny tena taoriany fitsanganana nandresy ny hery ny fahafatesany ary rehefa avy nandresy ny hery ny fahafatesana izy dia nanova atsika hitafy izay endriky ny voninahiny zay ahatonga atsika halleloia tsy haina fahafatesana intsony ny endriky ny tena ny talohany nahafatesany dia lay nitondrany endritsika mety maty dia tafita teo nyepita teo amin'ny Jesosy zay endriky ny fahafatesana zay natonga azy nety maty teo amin'ny toerantsika fa rehefa nireseno ny fahafatesana ka tsangana tamin'ny maty izy dia iny endrika nandresy ny hery ny fahafatesana iny no anovany endrika atsika amin'ny fotoana hiverenany ahatonga atsika hitafony tsy fahalovana sy andresy ny fahafatesana zay mahatonga ny Korintiana 1:10 baiboly tena ny teny mazava ny fahafatesana ozy izy no reseny Jesosy ka levona manomboka hatreo zany levona ny fahafatesana amin'izao fotoana hitenenantsika zao raha mbola eto ambony tany ianao tsy mbola levona ny fahafatesana fa ny fahafatesana levonina amin'ny fotoana novana endrika anao hitafy ny voninahitra fa zao tsy levona ny fahafatesana fa zao resy fotsiny ny fahafatesana satria nomena fahefany ianao anapaka ny hery ny fahafatesana zay mahatonga Jesosy nilaza hoe ny fotoana izy naniraka amin'ny mpianany atsangano maty ndikany hoe atsangano maty manam-pahefana ny mpianatra anapaka amin'ny hery ny fahafatesana zany hoe tsy fanaperana ny fahafatesana zay no mahatonga ny olona ao amin'ny tompo nahita maso aza hoe mandalo ny lalan'ny fahafatesana dia tsy natsina hoe maty izy fa matory lalina halleloia miandry ny famoazana azy amin'ny fotoana hiverenany dia nanontany an' Jesosy ahoana Jesosy ny fisehony zany dia ozy Jesosy hoe na ny olona maty tany amin'ny andro ny Adama mandra-pahatonga amin'ny fotoana hiverenan'i Jesosy dia ohatrany hoe natory ndray alina amin'ny fo maraina fotsiny
natondray alina dia mifomaraina. Izy rehetrarehetra mitovy daoly. Wow! Zany tokory tompo. Dia hozy izy hoe zany. Zay no mahatonga antsika tsy mamadika. Ny famadihana tena tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Jesosy raha tonga eo amin'ny fasana moka ny Lazarosy izy fa tsy hamadika ny Lazarosy. Ary ozy Jesosy aza mitady ny velona any amin'ny maty. Zay no nahatonga an' Jesosy tsy tratra ho sora menaka tao am-pasana satria mialoha amin'ny fotoana hafatesany no nanosorany Maria azy fa tsy tany am-pasana. Tsisy ifandraisany maty amin'ny velona. Raha misy natsoan'Andriamanitra hanompo azy dia hoe andendevina ny raiko a dia Jesosy avelao ny maty, andevina ny maty ao aminy. Ny antony dia tsotra, tsisy heroantsika any amin'ny fasana. Ny fahafatesana tambon'ny ota endriky ny faharesen'ny nofo ny fahafatesana. Noho izany tsisy voninahitra azo antenaina ny amin'ny fahafatesana fa raha tsy nanota ny olona tsy maty. Zay no mahatonga an'Andriamanitra tsy tiantsika hifandray any am-pasana satria tsisy connexion anao zany any. Jenareo tsara fa ny olona magicien any am-pasana daoly maka hery. Any am-pasana koa mpamosavy no mandiha. Zany hoe misy fanao am-pasana zay tsy tokony hifandraisanao amazanak'Andriamanitra anao. Ary io tsisy resaka. Na malahelo ny fianakavianao azy ianao ka ny am-pasana izy dia efa tsy nataon'Andriamanitra iray aminy intsony io satria toerana roa samihafa nametran'Andriamanitra anao sy nametran'Andriamanitra azy. Ka zay miandrandra fahavelomana iombona amin'ilay velona mandrakizay dia tsy tokony iombona sy fandray amin'ny resaka fahafatesana sy ny tantarany satria matoa io ny resena ka levina dia misy dikany. Ianao matombo ilay isan'ny velona misy antenaina. Ataovy izay hanatsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ataovy izay iomananao iona aminy. Zany ny zavatra sarobidy indrindra ao anatin'ny sekoly ny fiainana maha-kristianina antsika. Hovansika hitovy endrika aminy mba ho ao aminy. Tsy zao tontolo zao no nahatongavany fa ny fiangonana ny tiany lazaina ao anatin'io. Betsaka ireo profina teny mpanehoana n'izany zavatra izany. Ao boky ny Tesaloniana voalohany averiko indray toko 4 4:4 ka hatramin'ny 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra. Izy mihitsy zany. Amin'ny fiantsoana ohatra ny antsoany an'i Lazarosy sy ny feon'arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra. Ka zay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka zany dia sika zay velona koa mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny raha lanitra hitsainan'ny tompo any amin'ny habakabaka dia ho avy amin'ny tompo dia ho ao amin'ny tompo mandrakariva isika. Mila mahalala tsika ny fahamarinan'ny teny eto hoe ampijoro tsara tsika ao amin'ny fiangonana, ahalalantsika ny zavatra hitranga satria miresaka momba amin'ny fiangonana eto amin'ny Baiboly. Tsy ona amin'ny any an-danitra ianao fa eny amin'ny raha lanitra. Dia hozy izy Paoly, zany ny teny fampionona ao antsika. Zany hoe mifampionontsika hoe mahereza, mahatanjah, mandrosoa tsara, dia irizo ny fanoloran-tenanao mijoroa tsara ao an'Andriamanitra fa tsy foana akory ny fikelezanao aina. Raha tsy manatanjontsika hoe ho avy ny tompo ary hitsena azy eny amin'ny raha hitsenantsika eny amin'ny raha lanitra izy dia zava-poana ny fanomponao satria ny antony fiambenanao, ny antony fandrosoanao, ny antony fijoroanao, ny antony fanantenanao dia mananantoka ianao fa tsy ho very mandrakizay ary tsy ho ataon'Andriamanitra hitovy amin'izay manjo ny meloka mihitsy ny anjo ny marina. Amen sa tsy amen? Ary Baiboly dia milaza fa ny tompo dia iseho amin'izay tena mitady azy. Io aloha zany dia profo anankiray anehoana fa ho avy Jesosy ho an'ny fiangonana. Voalohany tiako izay tia aozy izy ary izay fatra-pitady dia hita. Noho izany rehefa raha tianao ny hitan'Andriamanitra amin'izao androm-pahavelomanao zao, anisan'ny endrika anankiray anampian'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny teniny ny fahazotoanao mitady azy eo amin'ny teniny, miombona aminy. Matsiaro banky ianao raha tsy eo izy. Tsy feno ny fiainanao raha tsisy vavaka. Ohatrany tsy mahazo aina ianao raha tsy mandray tenin'Andriamanitra. Zaranao ary andren'Andriamanitra hiteny aminao amin'izay zavatra be dia be tokony horenesinao amina fotoana anankiray iainonao afatra ohatry ny androany maraina. Zany hoe tsy mahatsiaro vesatra ianao ny ho eo amin'ny fanatren'Andriamanitra. Tsy izao tontolo izao ny antefan'izany teny izany satria izao tontolo izao tsy fatra-pitady an'Andriamanitra.
fa ny fiangonana ny antefany zany teny zany satria ny fiangonan'Andriamanitra ihany no mangetaheta an'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra, mitady an'Andriamanitra amin'ny fony manontolo. Ka misy mampiavaka anao amin'izao tontolo izao, ary zay endrika mampiavaka anao amin'izao tontolo izao zay ny tokony fikirinao satria tsy tokony hainao an'izao tontolo izao tsy misy Andriamanitra ianao fa tokony angetaheta hiaraka sy hiombona amin'ny assemblée nareo atao hoe vondron'olona fiangonana, tsika menakavy, mpino mba irehitra mandrakariva ny etaetanao anakaiky azy. Voalohany raha te hifankahita amin'Andriamanitra ianao dia mila manana fo an'Andriamanitra, marisika mitady an'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo tahaka ny fahatongavana maraina ohatra izao eto amin'ny sekoly ohatra. Fanarahana any amin'ny hvkl-mission events roa afatra rehetra, famerenana, fananao etaeta ny androso hapiatra an'izay teny men'Andriamanitra anao. Taditsika ngamba le ny fanambaranao maly tsy ampy le fizarana fotsiny fa ny tena etaeta ao anatina fiombonana ny zava-dehibe. Teny an-dalana izy roa lahy resaka tamin'i Jesosy, Jesosy ihany nitoriany an'i Jesosy hoe tsy fantatrao ka fa vao eto an-tanàna Jesosy indray no nitoriany an'i Jesosy. Dia aveo izy Jesosy za Jesosy mihitsy indray no manazava aminareo ny teny. Dia Jesosy mibedy an-jareo ry adala sy votsa saina. Fa tsy maintsy tanteraka ny reto teny reto. Dia Jesosy ny resaka taminy nanomboka ny Genesisika mandrapatonga ny nahafatesany sy ny tsanganany. Dia ny feoko ve dia tsy fantatrareo za mitoro teny isan'andro reto. Reo niaraka taminy nandritra ny telo taona tsy mahafantatra ny feony ve reo. Fa zao tonga le révélation faran'izay top ny fony fotsiny nangorangoraka fa tsy nisokatra mihitsy ny masony. Alalan'i Jesosy. Fa rehefa tonga niditra tao an-trano satria rivariva ny andro mivakina mofo nisokatra ny masony alala hoe Jesosy io. Zany hoe ny fisokafana ahitana an'Andriamanitra tsy amin'ny fanananao révélation be dia be fa amin'ny fanapahan-kevitra ao iombona amin'le révélation zay nomen'Andriamanitra anao. Ny ataoko eto anokatra ny fonao fa ny ahitanao an'Andriamanitra ny communion anao aminy. Zay ny mahatsara ny trave personnel. Ianao tonga manatona an'Andriamanitra, mapiatra n'le teny, manokatra ny fonao, miresaka aminy. Tsy misy fisokafana raha tsy tsara fiombonana manokana ianao. Fa mety miaraka amintsika rehetrarehetra ity izy ohatrany nateo anivon'izy roalahy sy teny an-dalana ho any Amosy. Teo anivon'izy no resaka tamin'izy roalahy. Fa zao nangorangoraka be fotsiny fonindreo fa tsisy fiatraikany le izy. Inona ny antony? Tsisy fiatraikany le izy satria zareo ao anaty tahotra, ao anaty tebiteby, ao anaty fanahina, ao anaty tsy finoana. Tsisy teny tafiditra ho an'ny olona liana halala fotsiny. Fa tafiditra ny teny ho an'ny olona tsy hoe liana halala fa vonona ny apiatra. Marety aika ao an'Andriamanitra. Mila tonga eto ianao ampifanandrifo ny fiainanao amin'le fiainam-baovao lazain'Andriamanitra aminao. Fa raha tsy ekenao ny idiran'le fiainam-baovao na amin'ny teny fahamarinana Andriamanitra dia tsy mifankahita amin'le vokatra ianao. Misy vokatra ny tian'Andriamanitra ho atao eo amin'ny fiainanao, ny fisokafany vision anao, ahita sy halala ny fahatsarany, ny lehibe ny voninahiny, ny fitiavany sy ny dingana tiany hitondrananao. Ndao tsika hijery ahoana ny fomba filazan'Andriamanitra mikasika momba ny fiangonana. Aiza misy trasy momba an'izay. Anankiray faharoa ihany koa, raha tia hita an'Andriamanitra ianao anomana ny ahita azy. Hoe iny izy fa tonga any amin'irao satria tsy ny olona rehetra no ahita azy. Zay madio am-po no ahita an'Andriamanitra. Fa diovam-po. Mila madio fo ianao. Ny clé anokatra amin'ny masonao ara-panahy dia ao amin'ny komando ny fonao. Madio. Ohatran'izy nga pastery zany olona madio fo zany. Zany olona madio fo zany dia mamela heloka. Foana isan'andro isan'andro. Tsy mora tezitra. Halleluja. Vonina ny hofantsy ny fitiavana amin'ny fotoana rehetra. Rehefa madio ny fonao dia madio ny fietreretanao. Satria ny fandinianao dia feo amin'ny sainao, ary ny fietretanao dia feo amin'ny fonao. Ara-panahy ny fietreretana. Ara-panahy ny fietreretana. Mamelona ny fietretantsika Andriamanitra mba adio. Ahoana ilay fietretana madio? Pura tsara ny fietretanao. Pura ny fietretanao rehefa feno tenin'Andriamanitra. Lasa tsy karazan'olona mora tafotoana ianao. Fa olona miambina isan'andro. Ho azavaiko aminareo ohatrany ahoana zany fiambenana zany. Jesosy mantsy miteny foana hoe miambena mandrakariva. Dikany hoe miambena mandrakariva maraina tandro hariva alina miambina. Fa ahoana ary zay nasaina miambina zany a? Ianao zany tsy te hiambina. Zay fotsiny zany fanontaniana tsy te hiambina ianao ny dikany matoa ianao miteny hoe
fa miambina lava hoana koa izy ty dikany hoe miambina miomana mialohan'ny fotoana hitrangany zavatra zany atao hoe miambina tsara ny fiambenao tokantranonareo rehefa tonga de manisy polisy ianao rehefa fantatro ratsiratsy le sécurité ny am'le toerana de midika an'izay vokatry le fiambenana de fa manorona mbola tsy tonga mpangalatra de fa vonona nitsena azy melohan'ny atongavany de midika an'izay tsy voatafika mihitsy ny tranonao satria mahery vaika be ny fiarovana ny eo aminareo marina zany sa tsy marina de ohatr'izay mihitsy tsika zany isanandro isanandro mila miambina de ona ny fiambenako ambenako mihitsy ny fokota zay mahatonga amin'ny baiboly milaza tandremo ny fonao mihoatra nozy zay tokony ho tandremana fa avy ao ny avinony aina de hoana ny tokony ataoko vao marena de mivavaka mameny ten'andriamanitra de alohan'ny foasako tonga de efa miomana mety hifanena amin'ny olona manafotoana mety hifanena amin'ny olona iteniteny foana amiko a mety tonga de fomaniko meloha am'izay rehefa mitranga le izy io ary lefa napozy koa de mora ho amy mamela azy tsy aretiaka oran'andriamanitra hitanao idifino daholo reo karazan-javatra mety animba amin'ny fiainam-pananao fa mahatonga anao voakasika eny tsy niomana e dikan'izay tsy miambina ny dikan'izay misy ten'andriamanitra ny antony sekoly manome stock ao anatinao reteny fiainana ahafahanao miatrika ny ady rehetra ety ivelany rehefa aveo tsika resaka lalindalina momba an'izay halleloia amin'ny hebreo toko fahasivy bokyny hebreo toko fahasivy halleloia ny andino ny fahavalo am'roapolo misy tenin'andriamanitra ao ozy izy de tahaka izany koa Kristy rehefa natolotry indray mandeha hitondra ny otany maro de iseho fanondroany tsy aminota am'izay miandry azy ho famonjena tanareo mbola manome profo io a ny fiverenan'i Jesosy eny am'raha ho any lanitra apakatra ny fiangonana ro teny rehetrareo hitanareo tsika zany miandry azy ianao hoe manana andrasany rehefa manana andrasany ianao de mitandrina tsara Jesosy ny tena misy virjiny folo samy virjiny reo dikany hoe virjiny fiangonana folo dimy endry dimy adala fa rehefa torino tsisy mampiditra ny tenany mihitsy ny fiangonana ho dimy adala fa samy laza ny mahadimy endry azy dolo fa ny mahendry tsy mahadala tsy sainao no amaritra an'le izy fa miposition anao ahoana ny ahafantarako ny positionko par rapport an'ireo teny rehetra zay zaraina somen'andriamanitra anatina fanambarana amantarako ny toerako hoe aiza misy a dimy adala sa dimy endry tsotra le izy dimy endry miandro ny tompo miambina dimy endry manokatra ny fono an'andriamanitra ny fotoana rehetra misy olona tsy mitotaly an'izany hoe tezitra izy de mahazo tezitra tsy te mela heloko izy de afaka tsy mamela heloko afaka manao ny rehetrarehetra tsy te mela heloko de afaka tsy mamela heloko tezitra de tezitra miaina eo amin'ny nofo ny antony mahatonga tsika miditra anaty sekoly eny e mila tanteraka ny mahakristianina tena izy ianao zay foana moa le filaza atsika hoe authentique fa tsy le kristianina saritsariny ny mahakristianina tsika tsy hoe aseho amin'ny endrika ivelany fa tahina be tsika manana ny rehetra tsika ny soratra ny amin'ny fiara hoe alleloia de raina ny tompo de eny amin'ny tapikandritsika sy le soratra hoe ilay masina sady mahatoky tsy zay le izy vakina mitoetranao le izy vakina ny fonao be fitiavana vakina io zany vakipotsiny tsy mila mitory akory ianao ny fitoriana mety ilaina ihany ampahafantarana ny olona le fahamarinana hoe zao ny sitrapon'andriamanitra fa mora kokoa no mampita fiainana amin'ny fijoroanao sy ny fanekenao ho fantsy no pelatan'andriamanitra satria zay koa ny tanjon'i Jesosy ny atonga anao tsy ho baiboly vakina mitoetra sy amin'ny fiainana reo teny rehetrarehetra reo de maneho ny feonantsika amin'ny tompo a amin'ny fotoana fampakarana avokoa ka ny fiverenan'i Jesosy de voalaza imbalo ambiny folo sy telonjato ato anaty baiboly amin'ny testamenta vaovao amin'ny testamenta taloha ihany koa de manambara ny fiverenan'i Jesosy ny baiboly ary anatina andininy anankiray de maneho ny endrika anankiroa isehony zany fotoam-pampakaran'izany jereo amin'ny boky ny Isaia vetivety amin'ny boky ny Isaia ny baiboly de milaza Isaia toko fahefapolo ny andininy fahasivika hatramin'ny andininy fahafolo hozy izy Isaia amin'ny anaran'i Jesosy ry ziona zay mitondra teny somafaly eo miakara ny tendrombohatra avo
ry Jerosalema zay mitondra teny somafaly eo. Asandrato mafy ny feonao. Asandrato fa aza matahotra. Lazao amin'ny tanànany Joda hoe indro Andriamanitrareo. Andiny fasivy dia milaza mikasika momba ny fanondrona hoe indro Andriamanitrareo. Ny fototry ny fitoriana dia fanomanana ny mason'ny olona hitodika amin'Andriamanitra mba hahita an'Andriamanitra. Natsoina hitory-teny anambara aminareo fa indro Andriamanitrareo. Maranatha. Avia Jesosy tompo. Amen sa tsy amen moa e. Teo izy ny dimy fafolo. Indro Jehovah tompo ho avy amin'ny heriny ka ny sandriny ihany no anapaka. Indro mivalim-pitia tolony dia ny aminy ary mivaly ny asa nomeny dia ho anoloany. Io ndray le fotoana faharoa ny andininy fafolo amin'ny fotoam-piverena ao anatin'ny fotoam-pitsarana. Hitanareo? Ny andininy fasivy maneho fanondrona ny Kristy amin'ny fiverenana eny amin'ny rahalanitra pakatra amin'ny fiangonana. Ny andininy fafolo maneho ny fiverenan'ny Kristy hitsara ny velona sy ny maty amin'ny fotoana pitsarana izay voalaza amin'ny Baiboly. Ary eto Baiboly dia milaza amintsika ny fampakarana sy ny fiverenany hita maso amin'izay ny mason'ny olona rehetra hita azy. Izao tontolo izao ihany koa hita azy amin'io fotoana io izay aneho an'ilay tao hoe fotoa pitsarana. Miresaka izy mikasika momba ny Jerosalema. Fiangonana ianao ny tiany tompo tenenina. Maniraka antsika ny fiangonana Andriamanitra mba ho amin'ny tanjom-pitoriana ny filazantsara anambara sy anomana ny andro anankiray izay iverenan'i Jesosy io. Fa maninontsika no mitaraina hoe avy Jesosy tompo, avy Jesosy tompo, misy fiaretanao. Le hoe avy Jesosy tompo, avy Jesosy tompo, misy fiaretanao. Zay no mahatonga ny tompo miteny hoe miampena mandrakariva. Zay no mahatonga ny tompo miaritra iny ntsika io e. Miaritra fakapanahy. Miaritra fakapanahy tsy manao fanao zao tontolo zao. Miaritra andreo ady rehetra sy tsy fahamarinana rehetra manomboka manapaka eto ambony tany ity satria manan-javatra omanina ny fiverenan'ny tompo. Ny olona rehetra manao zay tiany atao fa ianao tsy natao anao fanao zao tontolo zao, miaritra ianao zany. Ary noho fiaretana io no mahatonga no miantso amin'izay ho an'ny olona niaritra le hoe avy Jesosy, zany hoe mafy ny zavatra mitanga fa miverena amin'izay miaritra loatra zay satria mientanentana le fondrao tsy ho isan'ny ampakarina fa variana. Azonao fipetraka ilay izy. Renao za matombo teny hoe Maranatha miverena, misy ady ao, misy fakapanao, misy zavatra be dia be. Amin'izao fotoana izao efa lasa fomba fiainana mihitsy ny miaina ao anatin'ny tombony tsy fahamarinana. Miaina ao anatin'ny tombony tsy fahamarinana, fiainana ohatran'ny ordinaire. Na zanak'Andriamanitra ohatran'ny lojika manao tsolotra amin'izao. Manao tsolotra zany amin'izao ohatran'ny efa ohatran'ny hoe manomeza kely namboarana ny aniny. Tamin'izany tsy mety vita indray ny rova dia amin'izao vita ny rova tsy izy tsony zay. Hitanareo ve le fipetraka le izy lasa fiainanao le izy. Dia nitony antsika eritreritra ianao eo mihaino teny mpantsiana dia le fonao tsy mety miala amin'le tsy fahamarinana fa mbola le fiainanao tamin'le taona lasa be la be ireny ihany no entinao traneny nefa ianao fa mandre teny fahamarinana be eo ambony io saizy io isan'andro isan'andro. Tany antsika isaina an'ity fahamarinana ity. Dia ohatran'ny hoe dietretinareo ve zany hoe raha ho avy zany ny fotoana hoe tonga ny fotoam-panjavonana misy miakatra dia anao ny teny za kosa nary Jesosy fa manindra. No, izy efa nampiomana anao. Fa ianao tsy niomana. Naniraka andro Rodolphe izy hoe indro Andriamanitrareo. Efa akaiky ny fotoana. Samy miomana. Halleluja. Samy miaritra. Samy miambina. Matoa miambina. Mahatonga jironao tsy mirehitra satria tsy miambina ianao. Ny torimasom-panahy mamono jiro. Mialany le diloilo satria laninao amin'ny zavatra hafa. Zany ny antony fiaretana. Tsika rehetra tokony hiteny hoe avy Jesosy satria misy fotoana misy opportunité zany tena misokatra hitanao mihitsy ny hoe ho anao le izy fa tsy fahamarinana tompo tsitotra amin'izany mangirifiry le nosy satria nahoana mety vola be le izy. Fa tsy marina dia lavinao no ny fiaretanao. Dia hitanao le izy ataon'le devoly mangetaheta mihitsy nanao meny an'le olona mbola miainao anatin'le izy dia raisin'le olona. Dia ianao lazain'le olona hoe tena misy fahavoazana. Raha zany ohatra aniny. Satria nahoana
mitoky amin'ny mamona fa tsy mitoky amin'ny Kristy. Ianao amin'io zany mitsipona ao anaty fiaretana hoe tena tsakasitr'Andriamanitra ny zavatra zany. Fa ny hafa mieritreritra an'ilay izy hoe opportunité asoa azy satria mampety ny nofony. Miaritra ianao. Mety misy zavatra fakapana be mihitsiny. Tena hitanao hoe io ilay izy fa misokatra indray ilay opportunité Andriamanitra tsy hiditra amin'izany a. Ianao manongo ny nofonao, mampandefitra ny ao anatinao. Rehefa tonga ny amin'izao tontolo izao ianao no adala. Dia ianao ohatrany hoe ilay nofo misintona midina fa ilay fanahy mangirifiry ao anatiny. Rehefa izay ny fiainanao dia sura fa isaky ny mivavaka ianao, avy Jesosy avy amin'izay a. Satria nahoana miady ianao. Alleluia. Fanoherana tsy maintsy misy. Fa zao mahazo aina ny fanapahan'Andriamanitra ao anatinao sy ny fahefan'Andriamanitra ao anatinao rehefa manaiky ianao hitoetra eo amin'ilay position ilan'Andriamanitra anao, eo amin'ilay toerana ilan'Andriamanitra anao. Zay kosa aloha ny tombony. Ny Salamo 119 tiako ny tenin'Andriamanitra. Salamo 119 hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Zao lazain'i Jehovah tamin'ny tompoko, mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho toera-tongotrao. Ny anjaranao mitoetra fa ny anjarako mametraka ny fahavalonao eo ambany tongotrao. Tsy anao mivavaka mba tonga amin'ny fahavalonao ho fitoera-tongotrao fa rehefa tsara ny toeranao zany hibaiko ny fahavalo anaiky ny fanapahanao. Position lay izy. Zay ny mahatonga an'i Jesosy rehefa niantso ny mpianana izy ho eo aminy aloha. Position aloha, vos fonction. Mandehana amin'izay mitory filazantsara dia reto zavatra reto ataovy. Amen, sady amen. Io ilay lazaiko tamin'ny zoma sa tamin'ny sabotsy nanazava momba an'izay ahako mikasika momba ny hoe ny fanoherana rehetra dia natao hifitsaka eo atongotry ny olon'ny tompo zay manaiky hitoetra tsara ao amin'ny sitrapony, ao amin'ny Kristy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia maninona? Olom-baovao izy. Olona iza ozy izy? Olom-baovao izy. Aiza le izy? Ao amin'ny Kristy toerana. Position. Hitanareo amin'ny Jona 4:7 misy lesona omeny fiainana antsika ao. Le mofo difisazan-dranoa reto tsy teny ampelantan'ny an'ny apôstôly. Tsy olona lehibe akory tao anatin'ilay fivoriana no nanome an'ilay izy fa zaza. Hozy ny zazalahy kely nanome mofo difisazan-dranoa an'i Jesosy. Dia avy amin'ny mofo difisazan-dranoa teny an-tanan'ny zaza iny namokisanaN'Andriamanitra olona tsy omby 5,000. Tandany antsika isainy zazakely tsy ny saina ho isan'ny olona izara akory manolotra mofo difisazan-dranoa. Eto ny lesona mipetraka dia zao tsy voatery zay lazaina fa akaiky ny tompo no voatery tsy maintsy ho ampiasain'ny tompo fa zay manana fovonina ho amin'izay fampiasan'izay. Halleluja. Loharano ampiasain'Andriamanitra ho amin'ny be sy ny maro. Teto tsy apôstôly, tsy apôstôly be fa zaza nanana ny rehetra ny lain'Andriamanitra amoko ny maro. Noho izany le izy tsy titra atoepo. Ny fanananao vonona mety ho kely fa mifanandrify amin'izay ilain'Andriamanitra. Ny zavatra mifanandrify amin'izay ilain'Andriamanitra tsy takatry ny saina foana. Fa rehefa anaiky ianao fitaovana amaly an'Andriamanitra ara-potoana dia tonga lalana foana ho an'ny maro. Tsy miankina amin'ny titre le izy hoe za grand apôtre akaiky an'i Jesosy noho izany miracle rehetra mitranga eto tsy maintsy par le biaiko amin'ny alalako. Non. Zazakely tsy nampoizina, tsisy titre, tsisy nininina. Fa rehefa tao am-pony le izy namaly ny antson'Andriamanitra izy dia lasa izy ny fantsona namoko ny olona tsy omby 5,000 mofo teny an-tanany. Azonao
nareo am'izay le tiako atongavana mikajom-pandrosoana sy fahombiazana tsy miankina amin'ny abetsahany zavatra ananana hiditra lala kokoa ny abetsahany zavatra ananana tsy maridrefy amaritana fankasitrahan'Andriamanitra ianao proof amin'ny fotoana isehon'ny aretina anarin'ny olona ny fananany zavatra anankiray sarobidy fotsiny dia mety andritra ny fananan'ny olona zay matematesan'ny olona sy isehosehon'ny olona ety ivelany hoe mpanan-karembezina manana ny zavatra rehetra aretina anankiray fotsiny ritra daholo ny zavatra rehetra fa zao tadio amin'ny fotoana mahatapitalakaleny olona mitoky amin'ny vola manana mihoatra no vola ianao amin'ny alalan'ny parole satria le teny tsy vita amin'ny vola atsanga ny teny hoe sy tany ianao dia mety le izy hitanao amin'izay ny asarobidy ny zavatra ao anatinao ho mihoatra lavitra noho ny zavatra ty ivelany tadiavin'ny jentilisa tia ny sehoana nefa ianao manana ny mihoatra ao anatinao normal Andriamanitra na miteny hoe lehibe zay ao anatinao no zay fanoherana rehetra atrehanao tsy maharety kao an'Andriamanitra fa maniny ianao tsy mifankahita amin'le fahalehibiazanao anatinao satria nahoana mal positionné ianao eritrereto rehefa ao amin'i Jesosy ianao dia mahafantatra ny lanjan'ny tenin'Andriamanitra zany na tonga amin'ny Petera tsy maintsy nitairin'Andriamanitra aloha nitairin'ny tompo satria nahoana apôstôly be fa tsy mahafantatra ny lanjan'ny fisian'i Jesosy ao anatiny voaka miditry ny tempoly le malemy teo mivavadiny tsara endrika mangataka vola isan'andro misy foana ny vola dia vola indraindray mamona sakana tsy sehon'ny fahasoavana zay no mahatonga anao eo amorony faharitrana satria te aneo sy amoaka an'le fahasoava mpamoronana ao anatinao Andriamanitra tsisy amin'izay rehefa avy eo Petera zao soa ihany fa akaiky ny tompo zay kosa aloha le tsara mihain'ny tompo amin'ny fotoana tsy nampiteny amin'ny mamona ntsony vao tonga saina izy wow Jona mananjavatra tsika toy izy Jona inona le nitenen'i Jesosy hoe ninona angatatsika amin'ny anarany dia ho azo sika sady oui ozy izy Jona ary vomafy koa tsika hatramin'izay ry Petera satria saky tonga etsika ohatry ny volany angatahany rangahy dia vola foana no mentsika azy fa manina ary tsika ny tsisy volany rano nefa tsika apôstôly ambininy dia ozy izy Petera tonga amin'ny fotoana tsy hahafahan'ny mamona manakana ny Kristy tsy ianao ny asany ny fototry ny rehetra tsy eo amin'ny mamona ny fiankinana amin'ny mamona manome an'le mahantra ianao dia raha-pitso izy angataka indray fa mifahifan'ny Kristy ao anatinao zay mihoatra lavitra noho mamona avita nangana an'le malemy hitady asa dia tsy hiverinao intsony izy nandalo amin'izay Jesosy izy roa lahy vola ame vola ozy izy tsy anananay izay angatahanao fa zay mananjavatra tsy angatahanao fa azonay omena anova amin'ny fiainanao ray manontolo dia ozy izy inona ozy izy le rangahy sady nihiratra amin'ny masony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta riboriky kivà ianao halleloia mitsangatsangany amin'ny toerana misy ianao dia mandehana hitanareo ny are-pahasoavana ambony sy mihoatra lavitra noho vola sy ny arena zay mety ritra azony kalalao simbaina azony aretina ritrina azon'izao tontolo zao satria ny devoly tsy hamelamela fotsiny ianao amin'izao amin'ny zavatra ty ivelany sy ny zavatra eny anao andavanandro dia taditio zay tsy vita n'ireny rehetrarehetra ireny vita n'le anarany indre mandeha hovaina ary io ny tena arena rehefa ho aminy ianao dia zao tonga saina amin'izay tsika enery Jona ao amin'ny Kristy ny positiontsika eo amin'i Jesosy ozy izy Petera noho izany mananjavatra mihoatra noho ny angatahany io rangahy io tsika mbola mihoatra lavitra noho ny azony vola atao ny azony anaran'i Jesosy atao fa tsy tonga ho amponao zany fa vola foana vola maraina vola hariva vola atoandro raha tsy mitokana ianao sy mipetraka amin'le position'ny olona afaka nokatra ny ao anatinao hoe izy no re-pahasoavana ambony indrindra andramo anie mba miova amin'izay
miova kely am'izay aza mitoky amin'ny vola mety misy vola eo tsy maninona tsisy vola eo zao le foana amin'ny fiainana tsy hita mihitsy niendrika eo latsinainy talata larobia lakamisy eo tsisy vola na misy vola fa zao ny fahafenony tsikitsikinao tsy miankina amin'ny ravola fa miankina amin'ny Jesosy. Halleluja. Tsy afaka tsika sady hitoky amin'ny vola ny hitoky amin'ny Jesosy. Tsy mitovy mamoana sy Kristy tsy afaka miaraka ireo. Fa na ny ray hoalanao na ny ray tianao. Le izy afaka ny ray tokony ho andevinao vola fa petraka ho mpanapaka Kristy. Fa raha vao ny vola napetraka eo ambony tsy possible zany na fitoam-bavaka maraina eto azy. Fa totoy vola ianao. Tsy possible ny vavaka rariva fa miady nareo mivady fa toy vola tsy miavana nareo. Tonga any am-pandriana lasa restaurant sisy ny ao an-trano sakafo fa baolina maty foana andresahana isan'andro. Dia tsisy nininona tsony zany fa lasa ekipe any ambony terrain ao nefa rany adverse izy anapiditra bebe kokoa fa pialana ny ao an-trano satria tsy avela mifanahy mamoana iadana mihitsiny. Tady io fa zay tsy azo ny vola omena nomeny Jesosy omena fiadanana, fitsarana, fahasambarana, fiainana be dia be. Halleluja. Halleluja. Mihaino ve tsika? Ka ny fakasitan'Andriamanitra tsy eo ambany tsy tarafina amin'ny zavatra ty ivelany zany. Tsy rehefa manambe anao dia kasitan'Andriamanitra. Ny fahombiazana tsy eo ambadiky ny zavatra ananana fa ny fanananao zay tsy ananan'izao tontolo zao. Ny fahombiazana te tsy miankina amin'ny abetsahan'ny zavatra ananana. Esory zay fotom-pisaina an'izay. Hoe rehefa matoa manambe dia akasitrahan'Andriamanitra zany. Non, 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 non. Raha mpanambe anao akasitrahan'Andriamanitra betsaka ny tsy kristianina manana lavitra noho ny kristianina. Dia mety tonga saina ihany ianao indraindray. Za ty mifady anina 7 andro. Fô mahazo an'le fiara anankiray misy anarana hoe fitahian'Andriamanitra iny. Farizalary tsy mivavaka amin'ny Jesosy akory building be any akorin-dranony azy. Dia eo amin'izay anao hiteny ianao zany eritreritra hoe Kristy tsy eo. Aza faritana amin'ny zavatra ivelany ny fisian'i Kristy ao anatinao. Fenao manan-javatra hitadiavana io manana building be io ao anatinao fahasoavana ny anarany. Amin'ny fotoana mahazamba azy mitady anao izy. Amin'ny fotoana mampalemy azy mitady anao izy. Halleluja. Ny anananao tsy ananan'izao tontolo zao no mampiavaka anao. Fa na mbola misy eto amin'izao tontolo zao hozy Andriamanitra mbola amin'ilay sokajy kely indrindra amin'ny fanomezana zany. Ny olona manapahatakarana lavitra amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia mametraka ny asarobidiny fahasoavana noho ny arena. Iady raitranao nareo amin'ny lova mety vovoka fotsiny. Pesaka ny ampitototomy mamoana taony tena mijaly mihitsiny. Atao mamoana aza manompo an'io fa andevozy io manompoka androany. Mekary eo amin'ny klasy ny commandant. Reste un commandement. Rehefa mipetraka amin'ny position dia maro toerana l'autorité et pouvoir. Hozy Jesosy, ianao rehefa mipetraka tsara ataoko ambany tongotra ao izy. Raha tsy mipetraka tsara ianao dia anapaka anao izy. Aiza ilay fanapahana? Ao amin'ny Kristy ilay izy. Fa zao hovainy sainao. Tonga mivavaka ianao dia ohatran'ny olona mampalahelo lavo zany. Fa maninao mampalahelo? Misy mamoana mibitsibitsika ianao hoe ory ianao, mampalahelo ianao, tsy misy an'izao ianao. Ary zay mahatonga anay tsy miezaka ny ampanantenanao ny zavatry ny tany. Fa io manaraka ho azy. Rehefa tonga amin'ny fanapahana eo ambany tongotra ao, vola ho any andondonanao indray. Halleluja. Enjeh amin'ny vola tena bedin'Andriamanitra tsy nale volako. Lasa ianao manaraka ny any, aingana. Ianao makary dia le vola makany. Za mbola hivavaka fa hoaka aloha. Fa tsy hoe miantso amin'ny pasitera. Tsy afaka mivavaka fa mbola misy saosy. Tsy maintsy regleny aloha. Andehanao croisade, aiza vola. Tompo mandeha fa tsy haiko fotsiny. Iza daholo nareo no te handeha. Dia za koa andeha. Hay, soraty ny anarana. Rehefa zatra mandeha amin'ny finoana ianao dia tsy mametraka mihitsy ny mamoana ho sakana. Fa amin'ny fotoana ilana mamoana tonga eo izy. Ary andondony izy sy ho tsemboka mihitsy ny hoe taiza foana ianao ny tsy hitatra amin'izay. Misy olona eto anapa-kevitra hitoetra tsara ao amin'ny Kristy
dia azoko antoka fa ny zavatra rehetra anapaka eo ho tapahany eo ambany tongony. Io olana io ho tapahana androany maraina. Io aretiny io ho tapahana androany maraina. Izay manahirana ny jentilisa ho am'raina eo amin'ny fiainanao satria ao amin'ny Kristy ianao. Tsy marety akaman'Andriamanitra. Halleluja. Fahombiazana tsy eo ambadiky ny zavatra ananana fa ny fanananao zay tsy ananana zao tontolo zao. Inona ny tsy ananana zao tontolo zao? Galatiana 2:7-20 tsy manam-piadana an'izany zareo, tsy manam-pitsara an'izany izy. Mahatonga anao mbola onena ny tenanao foana ianao, onenanao ihany ianao. Ty teny ianao fa miova amin'izany. Tsy tokony onena ny tenanao zany ianao, tsy tokony hipetraka izany problème zany. Aza tserana zany ianao. Fa manino ianao ny tserana, manangrao ao anatinao. Zay mahatonga ny teny hoe lehibe izay ao anatinao noho izay misy amin'izao tontolo zao. Non! Tsika tsy resy zany. Amen. Tsika tsy mitanondrika zany tsika. Tsika zanak'Andriamanitra tsika. Amen. Tiava mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Ataovy mafy tsara ho an'Andriamanitra. Wow! Marina zany. Ianao tsy voasaka amin'ny volo zany. Zany no mahatonga anao amin'ny fotoana matapy-dalakale ny fanasitranana. Lany ny arenan'izao tontolo izao sy ny fahefan'ny vola fa mbola eny ambavanao ny fahefananova zavatra amin'ny alalan'ny teny fanapahana satria ianao sura ohatra amin'ny Petera niatrika ny lemalema hoe lehibe izay ao anatinao noho izay misy eo amin'izao tontolo izao manohatra anao. Takatra tsara ny Jaona 2:7-4. Manan-javatra tsy avy aminao ianao fa avy amin'Andriamanitra. Ary io zavatra tsy avy aminao napetraka Andriamanitra ao anatinao io dia mihoatra lavitra no fananan'izao tontolo izao mitambatra. Misy olona tena sepotra mihitsy mitady hoe fomba ahoana ny ananako an'izay zavatra anananao. Ianao indray mitady izay zavatra ananany. Raha azo ataony takalo menanao daholo ny fananana fa ho alay ilay fahasoavanao anatinao raha azo vidiana. Fa zao saingy mitsiritra tsy manana izy satria tsy ao amin'i Jesosy. Dia ianao no tokony hanome lanja izay ao anatinao fa tsy angetahita fa mora vidiana ianao raha vao zay. Zay natonga ny Jakoba ne, zay natonga ny Esau. Zavatra tsara ny nananany fa tsy nomeny lanja. Ny Esau fisokina ny tao aminy. Zany fisokina zany azo ny tsotran'ny Jakoba, izy ny Israely rapitso. Fa zao tsy nanapahatakarana izy nanome lanja ny zavatra nananany fa nitomany izy dia zao vidiany Jakoba mora fotsiny. Voanemba ve retiny? Sy nofokena, novidianina fisokina ary nohan'le Esau matsara. Problème rehefa avy eo vita ny takalona zay ndray fa Jakoba namitaka nefa vidiana ara-dalàna ihany le rezana ny tena mariny. Satria iny finanana iny natonga n'Andriamanitra tsy maintsy namindra fo tamin'i Jakoba. Satria hitan'Andriamanitra ihany hoe ry tena tsy nanana le fo dia zay natonga ny tompony teny alako mihitsy ty Esau ty. Raha tianao no tian'Andriamanitra manana vision mitovy amin'Andriamanitra meo lanja ny zava-panahy no le zao tontolo zao mampitotototo. Zay efa nisy taona tsotra aminareo fa ao anatin'ny 3 andro tsy nihinan-kanina. Tsy problème ho anay zany. Nisy taona zay ohatra zany. 3 andro tsy nisakafo tamin'izany zay sy mama mbola tsy niteraka. Fa tsy mampaninona. Fa zao hijoro aminao Andriamanitra. Atoky ianao ako. Misy zavatra lalovany eo amin'ny fiainana. Dia nendray fa misy zavatra manahirana anao koa fa tsy hoe tsisy. Fa zao maika be le telefona satria fantatra hoe ary solution. Fa izy Andriamanitra hoe ajanony solution io tsy tsantsany le izy. Haforeto ny solution. Haforeto ny solution. Reto lohalika reto. Vita mivavaka miseho Andriamanitra. Jereo masony akaikinao. Efa mba ny saininao ve hoe fiatraika ny zavatra ataonao? Fa ny zavatra rehetra ataonao hoe dia mianga avy ao anatinao daholo. Raha vao tsy maro toerana hoe niara-panahy dia ataovatra zao ny tananao manao drone fa niloran-tenanao hoe manao drone miaka midina. Androany ianao halleluja tsara ny tompo satria nahoana metimety mifandehany. Raha pitsy ndray tsy tsara ny tompo satria nahoana tsy metimety mifandehany. Fa ny Petera sy Jaona tamin'ny fotoana tsy nisy vola vao may tsara ny tompo satria nitsangana amin'ny malemy. Toy izy Andriamanitra hoe ay rehefa foana ny zavatra ekinanao ety ivelany dia tokony hitodika ianao hijery ny fahatsaranao anaty. Zany eny navoan'ny Adama. Adama variana nijery trozona, nijery elefanta, nijery liona
fa tsy nanapo izy fa le tena eva ho anazy tsy anivelany fa ao anatiny. Rehefa nitodika tamin'Andriamanitra izy navoaka le tao anatiny. Mahatonga anao tsy mety mahita mihitsy ny fahatsarana zay tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao satria variana mitazana fiainan'olona fotsiny. Ndresaka reo mpandrina ry anina nandroso ry anina tsy nandroso inona. Hitanareo problème lasa fosa le izy. Ianao nefa ny tsy voatery ho marina zay zavatra eritreretinao. Tsy anao ve mandà amin'ny eritreritra aloha ilamina. Manombo manapa-kevitra manomboka androany nijery an'izay mapety ianao mitodia ao anatinao. Matetika ny fandresena avy ao anaty foana. Iny le efa niteneniko. Nohon Jesosy mangeta ety izy ameorana osotroko vinaigre ny mendry zareo azy. Fa rehefa nitsindromina izy tsy vinaigre no voaka tao fa rano. Ay le zavatra nampangeta eta azy efa tao anatiny ihany. Fa tsy mivoaka le izy raha tsy nitsindromina. Ny antony ty tsindrona androany ty. Misy zavatra tsy mivoaka ao anatinao fa tadiavinao eny ivelany. Nefa efa feno an'le izy ao anatinao. Teneniny eo akaiky ianao mijoro tsara hoe. Amboary ny firaisanao amin'Andriamanitra. Miandry an' Jesosy zasy ianao e. Andao hifankaty andao hifanampy. Andao rehetra tsika eritreritra an'izao an'izay olona mpinamana sy mifanakaiky rehetrarehetra mba hanontanivo izy eo anatin'ny fotoana hoe manan-kanina ve nareo, manan-javatra ve nareo, ambiety ira tsy misy fa manana ako. Andao hifanampy ohatry izany amin'ny fiainana. Rehefa tena misy ny tsy misy ampina izy. Mahatonga anao mahitra io fikitra ny vola ianao mody amen fa tsy Kristy voalohany fa mbola mamoana. Zany mahatonga anao kahihatra. Centre iny aprimo ko remy sisiny sy miasa n'Andriamanitra remy sisiny ry fitsika sy amitsika aloha resako eto. Raha misy eo akaiky ianao tsapanao fa tena sahirana izy de tokony hifanampy. De raha misy le tena sahirana misy tena manandrana de mba tenena. Nana fampiresaka hoe tena zao ny aty fa tsy nana. Io rankatsolana. Zay hanindray mbavy zany azo zarainy zany. Hanina kely io raha tsy vitanao no mizara anazy. Io ny ahiranao isanandro isanandro. Hanina zay hohanina androany dia mivoaka maloto rapi. Fomba hoana ny tarafana hoe tena manam-pitiavana ianao. Tena ao anatinao Kristy. Ndralanao tsy mihinan-kanina raha ny akonaka aloha raha matesa ravana maty. Tiavana namanao tahaka ny tenanao. Raha mofo ray zareo diny tsy maninona. Inona tsony ny avoky azon'Andriamanitra. Fa avokisanao ane tsy amin'ny sakafo tsony. Tsy mofo ihany ivelomany olona fa ny tenin'Andriamanitra koa. Mba hifankaty. Raha zany no mety hanampy ny namanao eo akaiky androsony bebe kokoa satria mba voky izy. Dia ampio izy. Aza mihirimbelona misakaiza sy namanao akaiky. Zao mantsy ny problème. Ny olana dia ty aloha tonga dia tsoroko le resaka. Betsaka ny kristianina tsy tena miandandra tsony ny fiverenan'i Jesosy. Be dia be mifampianarana milaza fa tsy isy tsony zany. Dia me mamafa-tsy kelikely ny fifatoanao ao anatin'le fiandrasana. Dia aza tonga dia fantatra ianao ihany zany mijery fa aloha kosa ianao tsy mijery ireny dimy adalana zay dimy endry. Tsy navelon'Andriamanitra tsara ianao. Toy izy fotsiny ny lalanao amin'le fatokiana avy amin'le teny misy ao anatinao aza mitsara ny hafa zany. Any Jesosy ny fiangonana dia alao izy tsara ny fiangonany. Ao tsara ve tsika? Fa zao le izy Andriamanitra dia tsy manaiky ny tsarana ny marina miaraka amin'ny tsy marina. Noho izany dia tsy maintsy arovany tsy ho tratry ny faharavana sy fampitena ny olony. Lota narovana mba tsy ho ringana tao Sodoma sy Gomora amin'ny fianakavian'i Abrahama azy. Noa tao anaty samby fiara rehefa tonga ny safodrano tazatazana an'izay dobo eny ivelany. Ny zanak'Israely namena Gosena tany Egipta tamin'ny fotoanany fanandevozana. Ary hitantsika ihany koa izay zavatra mitranga maro eto ambony tany amin'izao andro faran'izao. Teny fa misy le olona manany ihany ny fiverenan'i Jesosy ary Petera nefa nahitan'io ao amin'ny Petera faharoa. Zao nylazay Petera zay mba Petera faharoa toko fahatelo ane jereo hoe ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira avy aniratsira mandeha araka ny filany ka na hoe aiza ny teny fikasana ny amin'ny fehviany fatr'izay no diny razana mary dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra eny hatramin'ny anaovana an'izao tontolo izao azy. Dia misy olona zany rehefa hoe andrasana zavatra dia ohatran'izao ny frazan'le olona rovina tsy ela dia ataoko le any ateriko any aminao. Tsy ela ohatran'ny fiavian'i Jesosy koa zany.
faniratsirana amin'ny fiverenan'i Jesosy. Dia hozy izy Petera, maro ny aniratsira fa ohatry ny ela le fotoana kanefa ho avy tampoka le fotoana. Ohatrany tamin'ny safodrano koa be dia be naniratsirany Noa fa rehefa tonga ny safodrano vao manenina. Mampiomanana anao jereo fa maro ny mahalala fa hiveriny Jesosy. Na dia tsy mino azy dia mahalala fa hiveriny izy. Fa zao ny finoany ireny dia natonga azy aniratsira amin'ny fiaviany. Ny antony ray mpijoro sy mampiavaka anao amin'ny hafa dia ny finoanao fa ho avy Jesosy. Ary noho fiaviany io dia miandry ianao an'io fiverenana io. Ka ny olona tsy miara-mandeha amin'Andriamanitra dia tsy manana fanantenana amin'ny fiverenan'i Jesosy zany. Eo fotsiny izy mody manao amen, aleloia fa tsy voafafa ao anatin'ny fony zany ny ataony ihany ny ataony. Dikan'izay izy mihitsy ny tsy miandry fa tsy Andriamanitra ny tsomena tsinona tsy handray azy amin'ny fotoanam-pakarana. Maro miaina amin'ny kristianisme amin'ny fanontaniana foana miteny hoe ty tany ty tena izy. Rehefa milamina amin'ny fiainana hoe dia makany an-danitra ianao. Rehefa tsy milamina ny eto dia tsy makany ianao. Dia samy manao izay ilaminany eto daholo na kristianina ara zany. Amin'ny fitadiavam-bola sy ny fanangonan-karena tsy marina. Mba sitrany mba ho hitan'ny olona hoe reny ka tena mivavaka. Hitanareo le tsy te ho ratsy eo mason'ny olona. Tsy tena miaina amin'ny fiainana tsotra sy marina fa menatra olona mandeha amin'izay zavatra. Honihony ny ainana fa tsy tena izy. Toy ny hoe anakarena, anambola, iadana dia zay mahatonga an'ireny toroteny ireny be dia be. Ohatra ny tsy mampifantoka anao amin'ny fiverenan'ny tompo zany fa manahitra anao hisongadiny eto an-tany fotsiny. Maro miaina amin'izany ny kristianina. Ka ny finoana tsy miorina amin'ny fanorenana amin'ny fiverenan'i Jesosy dia tsy mahafiorina satria mampiavaka anao pino dia satria mahatoky ianao fa tsy fanaperana ny tany fa misy mandrakizay miandry ianao. Amen na sa tsy amen. Noho izany amboaro dio io. Atsaharo ny fandehananao amin'ny fiainana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ampahoriany filany foana ianao. Mila vady. Eny rehefa mila vady dia mbola tsy manambady fa mila vady dia mivavalo. Ataovy izay petrahan'i Jesosy eo am-ponao fa tsy maintsy ho tonga eo foana izay sahazanao. Raha vao mila vady ianao dia any koa misy mila vavy. Tsisy alitara, tsisy pitripitra fa mandry atatatra any. Dia eritreretony betsaka koa mipapirisika raha tsy fanahy mitaonanao. Dia anao tsy mahafantatra fa fiainam-panahinao no antoka ao anatin'ilay izy. Dia zarina ianao tafiditra ao anatin'ny ota mba hisanararotany ary dia vola ohatr' izany. Mampiditra programa ratsy eo amin'ny fiainanao izy fa ry ambadika izy mitaky zavatra be dia be. Dia na ianao ara fanina. Satria nahoana rehefa variana ianao miainao anaty ota dia mora malemy ny sainao le mena ao anaty fanararotana. Akaiky Jesosy. Akaiky Jesosy tsy fantatra na rehefa avy eo na raha riva na raha alina. Hoaiza nefa raha tsika rehetra ka tsy jorontsika amin'izany. Marina fa manam-pitiavana izy isan'ny velona ianao. Za tsy hanameloka anao androany fa te hanokatra ny sainao fotsiny manapa-hevitry ny ova. Izay vitanao hatreto azo avela. Jesosy mato anao ny fahasoavana disponible ny grâce amin'ny ran'Andriamanitra fony rahan Jesosy mbola disponible zao anadio anao. Fa manapa-hevitra tsy verina amin'izay tsony tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Fotoana zao iorenantsika, iambenantsika, iandrandratsika fa ho avy Jesosy. Ndao tsika teny hoe Maranatha. Avia Jesosy tompo. Tsangany amin'ny toerana misy anao ary ndao tsika hivavaka amin'Andriamanitra. Makasitraka anao zay raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Manome voninahitra anao zay ny amin'ny teny fiainana. Betsaka noho ny zaraina teto androany. Tianao zay hitoetra tsara eo amin'ny sitraposy ny programanao. Mba afahanay mena sy misitraka ny fahamarinan'ny teninao eo amin'ny fiainanay. Faly sambatra zay satria tohananao isan'andro, itsinao isa-maraina. Ndre zanako ny ihany zany ozy ianao hoe asan'ny tanako, adidiko mahasari-piaro ahy. Tiako hiova ny fomba fijerinao sy ny fomba fisainanao. Fa tiako hitodika ianao hijery ifanaraka amin'ny fomba fisainako sy ny fomba fijeriko. Vavaka ao am-piara-manompo aminay Andriamanitra. Aoka ny tsiray avy izay tonga eto ho velomin'ny afo ny fitiavanao. Aza vela isy ho raraka ireo na ray arandriamanitra. Aza vela isy ho vary indrinany amin'izay toerana misy azy. Taira isan'andro amin'ny fahamarinan'ny teny mba hiorina tsara sy andeharaka ny sitraponao. Aoka ho ambinanao ny asan'ny tanany. Aoka ho tohananao hery sy fanamazoto izy amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Tompo fantatra ao fa olombelona ihany izy betsaka ny zavatra ilany ny tananao eo amin'ny fiainana. Ka sy ho tompo izay zavatra mila fanovana ny anatiny. Reo aretina rehetra sy reo rofo rehetra sitrano androany maraina. Mino tompo amin'izao fotoana izao fa miasa ianao. Ianao rehefa miasa tsy misy masakana ary tsy misy marombaka amin'ny tananao zany. Fa rehefa ianao no miasa
mahery vaika be ny fomba fiasanao ary tsisy asakana anao mandrakizay aza vela anazay iadinay ka eritreritra eo fa manino nreto mbola tsy vita aoka zay ifantoka amin'ny fiainam-pananay andeha amin'ny sitraponao fotsiny ijoro amin'ny programanao anao ny ambony Andriamanitra tsofoko rano ianao amin'ny anaran'i Jesosy mandehana amin'izao herinao zao fa ny tompombanao salama ianao mialeto fa tsy marary io aretina mikika ao anatinao io faran'androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy ninninona mety hoendrika zany na ny amin'ny taolana na ny amin'ny nofo zany na ny amin'ny atoto zany na ny amin'ny tova-pananahany zany na ny amin'ny tova ao anatinao zany na vavony na aty na sarakaty na lamosiny zany na colonne vertébrale na lalakaniny zany reo atsipirian'ny rehetra na loaliky zany na tsy fantatra any amin'ny faladianao any na any amin'ny ranjonao any zay zavatra tsy metimety rehetra ao anatin'ny vatanao tadidio fa ny fanasitranana dia natao maro toerana eo amin'ny fiainan'ny olona manompo an'Andriamanitra androany tsy ianao no mangataka fa Jesosy no naisitra an'izany raiso ny fanasitrananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta aoka io lalana mikatony io nefa tokony asoanao isokatra androany aoka le asa tokony anao ho tafiditra amin'izay toeran'izay ianao zay programa teny ilan'Andriamanitra anao eo amin'ny fiainana na fianarana ninninona ho an'ny ankizy omen'Andriamanitra anao zany ho an'ilay mitoetra misy fiandrianana mandrakizay ny voninahitra amen mazoa toerana vetivety anao fanatritsika an'Andriamanitra alohan'ny tsodrano sy ijoro vavolombelona kely aminareo zavatra anankiray zay ijoroany vavolombelona ihany moa amin'ny zoma fa tsy aritra le izy fa mba ijoroko vavolombelona amintsika zay ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainany tatirina moa dia mpanompo ao aminay izy manao voninkazo dia nisy fotoana mananjanaka izy dia io zanan'io nanao fanadinana hiditra amina école sy université anankiray dia tena sivana be miditra ao amin'ny université io 16 no ilaina nefa izy mbola ny lisitra fa 2 na sa 7 izy zay zany hoe tsy tafiditra dia anatin'io 10 koa izy le tao am-pianarana mbola mety 7 ihany sa firy no raisina amin'ireo 10 ireo dia zany efa nandrean'i Jesosy hoe tafiditra ny zanany dia nitomany izy tena tafitomany izy satria nijaly be le zanany tena za tsy hianatra tonjy anao nikivo le kizy satria tena ao ny tia ny anarana dia izy tamin'ny tatirina mitsara mangina aloha fa aza mitomany fa misaora fotsiny fa rehefa zay ny nataon'Andriamanitra dia mety dia farany moa nampionina azy fotsiny fa za efa nafantatra hoe ao ihany le zany mety misy toerana hafa hoary aloha fa mangina e dia aloha fa jerentsika fa mivavaka tsika fa za mino zay zavatra nitenen'ny tompo tamiko hoe ho tafiditra ny zanany tampotampoka teo ny arivan'iny ny antso le tany am-pianarana tsy haiko mihitsy madama fa tongava ty manao inscription ho raisina ihany ny zanako angamba aloha fa tongava ohatra tonga dia matsiaro zany hoe olona tsy nanao fanadinana ve tonga dia raisina ohatratra zany aza zareo ve tiako tenenina mianao avy enareo sa tsy miena aloha fa izy mihitsy ny tantara izy io atsangany tanany tatirina any vetivety izy ny tatirina izy ny joro vavolombelon'izay mizoma sa dia ho an'ny ato koa tsy zavatra tsapanao fa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao mahasoa ny hafa le izy le vavolombelona mahagaga kely zao nisy le ramatoa asa na ato le ramatoa nanantona nafa mitovy amin'le ny mahagaga kely mihitsy ny kahany volongan-javatra ny ao anatin'ny kibony mivaingana fotsiny koa boribory tsisy loha tsisy tanana tsisy tongotra dia ozy aho hoe misy dikan'le mahagaga kely ao matoa verina fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta zay nataony tamin'izay dia ho foron'Andriamanitra ao anatin'ny kibo dia isaoran'Andriamanitra zany alleloia efa nanomboka ny Sekoly dia ozy ny dokotera ary toefa misy lohany alleloia nefa vao tamin'ny zoma Jesosy le niteny hoe isy olona eto amoronan'Andriamanitra zavatra teteny aminao mpamorona izy be famondrapo izy be fitiavana izy ilaina le pirofo nyetsika amantarana ny fanampiananao tsy hitamaso amin'ny fikasihan'ny fiainanao hitamaso tsy ire tsy fahavalony zany e tsy tsy androsotsolo zany ny fiainanao fa dia hoe inona moa zany fa dia ohatran'izao zany mandra-piaviny tompo hoe atao fotsiny zay amaro toerina anao fa ny ambony rehetra Andriamanitra ny anao anazy rehefa Andriamanitra ny ampahita fitianao na agoaika tendakanina aza manatikenany amin'ny Eli zany hoe tsy azo ny hafa hoaniny zany ny anjaran'ny olona zay mahatoky an'Andriamanitra zao lasa lavitra anao fanatitra ho an'ny tompontsika efa vita aleloha mitsangany olo toerana misy anao tadiditra ny sekoly faharoa fa rapitso ny toyny amen asandrato ny tananao fitsotrananao amin'ny anaran'i Jesosy hitanareo ny Jehovah ka iaro anareo
ampamirapiratra ny tavany aminareo le Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana aminaran-dray sy ny sanaka ary ny fanahy masina amen. Asandrato mivavaka aloha ny izarahantsika fahasoavana Jesosy io tehirizo amin'izany fananarana zany tsy ny andreteny mampifaly ny foko fotsiny satria fahamarinana fa ny andray zany teny zany ampitiavana mba hiovan'ny foko ho ao amin'ny sitraponao. Jesosy io androany maraina tia Jesosy io raiso anao ny fiainako, raiso anao ny foko, raiso anao ny momba manontolo. Voninahitra ny eo anao reny mandrakizay. Amen. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra ao maty izao fa fahasoavan'Andriamanitra ao maty izao anareo. Amen. Veloma tompoko.